tompona omby any atsimo mitaraina noho ny antsonjay atao amin'izy ireo. tetika asa tana masoandro tsy avany olana eto Antananarivo hoy ny fanehoan-kevitra enjeniera anankiray. Fa antapahan-drano lava reny velotaraina ihany koa ny mponina ao Ambatomaro. Karakory jiaby antsika ny tokantrano izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'ny tiany ity. Magnano karibo anao ny tena koa anaraka ny vaovao eto amin'ny MBS jusqu'à amin'ny farany. Atombokontsika amin'ny zava-misy araka ny tsika tagnatin'ny lohatenim-baovao teo nanaitra ny maro sy ny mpanara-baovao. Ny fanambarana izay nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny farany herinandro teo mahakasika n'ilay toerana izay andefasana andreo mponin'aby boaka Ambotrimanjaka eny any amin'izany tanàna antsoina hoe Vaovao izany. Raha ny zava-misy anefa araka ny fanehoan-kevitra nataon'ny enjeniera raiky dia tsy hamany olana eto Antananarivo ny fanamboarana n'io tanàna vaovao sy ny tetikasa tanamasoandro io. Germaine Menjanahary, Mathieu Princy. Faritra Anosy, faritany Toliara, distrikan'ny Tolagnaro no misy an'ny Vaovao. Vaovao izay toerana everiny fanjakana fa amindrana ireo mponina etsy Ambotrimanjaka sy ny toerana izay voakasiky ny tetikasa tanamasoandro. Isan'ny nahatonga ny hetsika izay nataon'ireo mponina teny Ambotrimanjaka ny fampafantarana io famindran-toerana io eny amin'ity toerana ity nandritra ny fandarana manokana atao amin'ny Aino Manjery mpanjakana. Ary zay mbola tsy manaiky indray dia tiany anazy sosikevitra ataoko aminy. Raha manana tanimbary ianao zany hoe 1 hectare dia andao fa mena satria volovary no resahana dia atao avy 10 eny andao fa meko 5 hectare any Vaovao. Zay ny zavatra atao. Amena tany ambolena vary any Vaovao. Ny fantaniana mipetraka dia hoe vahaolana tokoa ve ny amindrana ireto olona ireto any amin'ny faritra Anosy ary tombotsoan'ny malagasy ve ny fanatanterahana ity tetikasa ity. Ankoatr'izay dia tena avahan'ny olana eto Antananarivo tokoa ve ny fanatanterahana ity tetikasa ity sy ny fanotofana tanimbary. Eo amin'ny resaka hoe ny tanamasoandro ve amahany resaka embouteillage eto Antananarivo. Le izy zany tena marina mihitsy ny tena namako hoe vao maika eo an'elanelana Antananarivo sy ny tanamasoandro dia isy embouteillage be satria isy fifamezivezena be eo. Ka tsy izay mihitsy mivaolana fa raha tena vonina marina amany embouteillage eto Antananarivo dia efa misy projet izay efa natao efa hatramin'ny ataoko tany amin'ny 30 taona lasa 20 taona lasa ny grande rocade sy ny petite rocade izay tsy mbola vita tanteraka. Misy amin'ny apahany amin'ny projet io dia atsotsika hoe Marie Massin mahatonga any amin'ny boulevard de l'Europe tamin'ny andron'ny Flora Valmanana izy nanao an'iny. Tamin'ny andron'ny Flora Rajonary Mampianana indray dia nitohizany io projet io miala eo amin'ny Marie Massin makany amin'ny bypass tonga any amin'ny gare routière fisandratana. Fa ao anatin'ny projet io dia misy ihany koa lalana avy eo amin'ny boulevard de l'Europe eo amin'ny Henri Fraise ihany koa mivoaka makaty amin'ny La Rotonde mivoaka any amin'ny route nationale ihany koa. Dia mbola misy marobe zany ao ireo projet ireo aloha voalohany ny tokony tanterahana raha hoe tena tia many resaka embouteillage marina. Dia ankoatr'izay moa zany dia ny resaka hoe rehefa lalana 4 voies dia ao kijanona ho 4 voies. Ohatra hoe 67 hectares zao hitantsika tsara mandeha boulevard de l'Europe 4 voies izy miala aty amin'ny boulevard de l'Europe dia miditra 67 lasa 2 voies sisa mihena satria tsy lasa teritery le izy. Dia tsy maintsy misy zay le fandaminana amin'ny mpivarotra fandaminana stationnement zay zany tsy maintsy horaisina ny andraikitra mikasika an'izay. Zay ny tena many embouteillage fa tsy hoe anangana tanamasoandro dia mivaha ho azy le embouteillage ato Antananarivo. Tsy tompoko tsy vaha mihitsy io. Tsara trany ny mampatsiahy fa isan'ny hiarany tsy fampitsakafo maneran-tany Madagasikara ary tsy mitsahatra mitombo ny fanafarambary izay ataon'ny firenetsika. Anarina ireo tarehimarika ireo ve ny ao Vaovao sa tokony fanampiana sy ny fanatsarana ny efa voajary no tokony ho ataon'ny fanjakana. Fa anisan'ny mampitaraigna ny olo jiaby saika manerana ny Madagasikara ny olana amin'ny famatsiana rano izay ataon'ny orinasa jirama tanatin'ny taona raiky izay no tena hita ny bahana be izany olana amin'ny famatsian-drano izany. Anisan'ny naneho ny asosorany sy ny alahelo amin'izao ny mponina eny amin'ny fokontany Ambatomaro eny izay tsy nahazo rano efa nandritra ny taona raiky araka ny voalaza teo. Nory fitiavana sy Manora Andriamalala. Toy izao hita amin'ny sary izao ny fijalian'ny mponina eny amin'ny fokontany Ambatomaro ny Sobolo vokatry ny sefisian'ny rano mitomandavana ny filaran'ny bidon
tsy maraka ny rano siterna avy amin'ny orinasa-panjakana jirama avokany fiafiana tanteraka no iainan'ny vahoaka. Fa le izy zany raha tsy manatitra le bitody le mpanatitra le anina be zany le siterna be dia mazava ho azy zany fa lava be filarana bitô dia mijaly ihany zay. Fa indraindray le tompona ndraikitra zany miatso hoavo izy nefa ka indraindray izy elaela vao tonga dia efa milahatra le bitô. Matetika ary nenay tonga rekaka ny kapoly ilarivo filarana ry nritrano ry. Saika matsaka rano eny amin'ny paompy avokoa ny ankamaroan'ny mponina eny an-toerana. Mandidana ny 12 iseo iandra ny fanazavana ireo manana paompy an-trano. Fijalinana anay ity ny rano efa ray taona ane zahay zao tsy nisy rano e. Ray taona amin'ity Oktobra ity zahay zao fa anay tety ane hatramin'izay amin'ny alina zahay no maka rano manomboka amin'ny 12 alina amin'ny 4 maraina dia tapitra le izy tsy misy tsony. Fa io zao le 10 metre kiba io adiny 9 no andaninan'io dia niditra tamin'ny 12 io zao dia amin'ny 9 hariva zay vao miala eny. Ary ny fontaine amin'izay ara sahirakirana ihany indrindra raha ohatra ka miditra amin'ny 3 izy vao miditra eto dia sahirana ihany zahay zany. Indrindra ny atsabotsy manasa daholo ny olona. Le rano an'ireo olona tsy azo atao ohatrany hoe jiro, ny jiro mbola azo atao afo, mbola azo atao petrôly fa ny rano tsy azo soloina zavatra hafa. Amin'ny matoerana avo eny amin'ny fokontany Ambatomaro Antsobolo dia sarotra nisy ny lavadrano izay ho fitsinjovana ny vodiandro Amerika. 2 kilometatra vao ahitana izany. Mitaraina ny mponina any atsimon'ny Madagasikara iny noho ny fisian'ny tsy fandriam-pahalemana sy ny asan-dalo izay manadary tokoa tao anatin'ny 10 taona izay araka ny fantatra no tena nisy an'izany fanafian-dalo izany nahazovahana tany amin'ny faritra atsimony nosy iny. Mitaraina izy ireo araka izany satria dia miamafana ny tantara tsy misy olona intsony any anatin'ny tanàna maro any anivon'ny commune lavitra any satria milefa ny mponina any an-toerana. Horantsika ny fanadihadiana momba izay eo amin'ny sariny Toky Ramarolahy. Mandry any anaty ala ny fokon'olona jiaby ao anatin'ny distrikany Bekily noho ny asan-dahalo sy ny tsy fandriam-pahalemana mitranga any amin'ny tapany atsimony nosy iny. Tena mafana amin'izany tsy fandriam-pahalemana izany ny commune Beraketa, ny commune Nivorano Mitsinjo, ny commune Tanandava sy ny commune Vohimanga. Tsy afaka mamonjy sekoly ny zaza, tsy manana fahafahana ampianajanaka ihany koa ny ray aman-dreny satria lany tarangana ny raofiny dahalo avokoa ny omby tao ambala. Tsy latsaky ny 500 isan-kerinandro manko ny omby tafian'ny dahalo any amin'ny tapany atsimony Madagasikara iny. Tena tsy mandry an-trano ny vahoaka, bevoka, olo zanaka tsy mianatra satria raha tsy misy fandriam-pahalemana ny dahalo manao ny asa ataony dia fa tsy misy io zaza hianatra efa tsy mahatokana hianatra. Hampianarana zaza fa tsisy vola hampianarana zaza satria ninona ny fotom-pivelomana ny omby lasa ny dahalo mba jerevonareo akaiky le vahoaka io fa fara izay mijaly sady fara izay sahirana ny raha fambolena ny raha omby hitarika lasary hitarika sarety fa tsisy tsony efa tsisy fotom-pivelomana fa olo sahirana mihitsy ny olo any ao anatin'le komina zay. Mikorotana tanteraka araka izany ny fiainana andavanandro ny mponina ao amin'ireo commune izay voalaza ireo. Toerana isan'ny nilamina nefa ny tany amin'ny faritra atsimo andrefana talohan'ny taona 2024. Any aminay atsimana tamin'ny mbosiny vakin-dahalo zao raha sy tamin'ny 10 tao lasa vao navakin'ny dahalo azy. Nahazo tavy amin'iny dia olo dia hatra amin'izao zao mitohy avao. Tsisy mijano hatra mitsika mirehatra. Amin'ny 3 volana 5 volana amin'izao 5 volana amin'izao zany tena nanomboha le tena hamasaka be le halatsaina atsimo. Zany zao tena mafana izy amin'izao. Amin'ny commune anankiray 5 ny omby 5 vala. Ny omby very amin'ny alina ray. 5 vala koa commune anankiray ery. Io lalana io raika avao. Ka ny zavatra fahagagana aminazy zany dia hoe tsisy tratra io omby hatra amin'izao. Dikany miasa be fanjakana sa tsy miasa ny vahoaka tena marina ny sesana hoe atamba tsy mba hiara-miasa vahoaka sy fanjakana. Etsy ankilany ho avy ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina afaka 2 volana eo. Mahakely finoana ny isin'ny mangarahara mandritra ny fifidianana kominaly izay ho tanterahana manerana ny Madagasikara raha izao no mitohy. Raha ny fanambarany iseny foibe manko efa tamin'ny 7 ny volana septambra 2024 teo no fantatra avokoa ny toerana misy ny biro fandatsaham-bato rehetra ampiasaina amin'ny fifidianana ho avy. Ny mponina nefa tsy misy mijanona ao amin'ny tanànany noho ny afitsoko ny dahalo raha ny zava-misy any amin'ireo commune 4 any amin'ny faritra atsimony nosy ireo.
eo ihany koa ny fatahorana ny mpampandry-tany izay tena mampiororako izany ny sasany amin'izany. Aiza izany ireo olona ireo no andasabato amin'ny 17 ny volana Novambra. Angarahara tanteraka ve izany ny fanatanterahana ny fifidianana kominaly amin'ity taona ity? Fa eo amin'izay resaka tsy fandriam-pahalemana sy ny trangam-piarahamonina izay hatrany dia nisy ny fepitoana izay nomeny ireo fikambanany piompiombo gasy eto Madagasikara ho an'ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany mba amahana ny olana sy amerenana ny aomby izay nogazana amin'ny tompony. Nisy ny fanambarana izay natao ny fimpiombo gasy androany marandray teo anoloan'ny mpanao gazety hoaratsika izay. Tsy araka ny lalàna misy eto Madagasikara ny fitazonana ankeriny ombin'olona ao Antanimeva any amin'ny distrikany Morombe ao Toliara izay mitranga amin'izao fotoana izao. Raha tsy ahifina dia ny 15 ny volana Jolay 2020 sy 2020 no nanomboka ity raharaha ity ary nihitatra izany hatramin'izao. Araka ny loharano Vaovao, misy ambadika politika izao fanagazana ombin'olona miseho any Antanimeva izao. Tsy ny ombin'Andriamantoa Jonary no angoniny reto mpampandritany reto amin'izao fotoana izao fa ny fianakaviana rehetrarehetra izay manodidina ny Monsieur Babo izay ny faninana tamin'ny député ny Morombe amin'izao fotoana izao tamin'igny filatsahana législative farany igny ary amin'izao fotoana izao candidat maire ihany koa io Babo izay ny faninana tamin'ireo député io sy ny zandriny dia ny fepetrapetraka an'le député amin'izao fotoana izao izay anagnana porofo zany zavatra zany audio vidéo fa raha manesotra ny taratasy filatsahako vidiny Andriamatoa Babo sy le zandriny atao hoe Patrick izay samy candidat sy ny tenako izay mpifaninana amin'ny zanaka n'Andriamatoa député amin'izao fotoana izao ao anatin'ny commune Ambaikily raha manaiky zahay fa hanatsoaka ny filatsahanay vidina dia ho vahana ho ny problemanay. Rehefa tsy nety nahita rariny tamin'ny fifampiresahana ny avy amin'ny andaniny izay tompon'ny omby nogazany ankilany dia mampiankapeo ny mpiompy omby gasy ao amin'ny faritra atsimo ary mitaky ny siny ny fepetra matotra andravonana ny olana sy amerenana ny omby amin'ny tompony. Mitaky ny amerenana amin'ny tompony ireo omby ndrombobainareo zahay. Ireo fiara tsy mataho-dalana 4x4 izay giazina ao Antanimeva. Manome fotoana herinandro any Andriamatoa isany député ny Morombe, député ny Toliara faharoa ary ny foloany Dinabe mba hamerina ireo omby ireo norobain'izy ireo. Ny mpikambana dia hitondra ny raharaha eo amin'ny fitsarana miantso ny fikaonandohana nasionaly handiniana ny fanondaminana ny fiarina ny omby eto Madagasikara. Ny omby lasandreo tsy hitapopoky zao enagnamby 20 tsy 700 dia ilanay miverina tompoko tsisy hatakandro fa tena marina ny anay ity zahay vahoaka ny mahafantatra ny tena misy fa ireo tena tsy maty manota ary zahay tsy hijanona amin'izao fa hiantso ny sojabe raha tsy mamaly nareo fanjakana. Araka ny fitaraina ny fikambanana ao amin'ny fimpiomby gasy na ny fikambanany mpiompy omby gasy eto Madagasikara dia sotasota sy tsindry azo lena no atao amin'izy ireo noho ny tsy fitoviana ara-politika misy eo aminy sy ireo izay manao fanagazana n'izany omby izany. Vaovao mifandraika amin'izay hatrany dia hiara-ny antso-jay ny candidat ny tima ao amin'ny commune Ambaikily. Ity commune ity izay misongadina amin'ny fanohanana tsy misy fepetra ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana nandritra ny fifidianana filoham-pirenena izay natao tamin'ny taona 2020 sy 2020 teo. Ankehitriny ary dia manahy ihany koa ity candidat izay atolotry ny tima antsoina hoe Jean Mahatratsy ity amin'ny fanomanany ho amin'ny fampelezan-kevitra. Hoaratsika ny fanazavana momba an'izay andesin'ny candidat Jean Mahatratsy izay candidat ho bentanàna ao amin'ny commune Ambaikily. Zava-misy ao aminay amin'izao fotoana izao dia mametraka ahy ny hampisy fahalalahana ny fotoana mandritra ny propagandy ao anatin'ny commune Ambaikily amin'izao fotoana izao. Indrindra fa ho anay izay candidat azo lazaina hoe mifaninana amin'ny candidat ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Zany hoe misy ny antsonjay mihatra amin'ny tenanay amin'izao fotoana izao ary misy ny fanelezana teny maro samihafa manoloana ny tetikady izay ataon'ireo mpifaninana aminay
no ny tahotra angamba no ny fahafantarana koa fa zahay no candidat atahorana indrindra eo anivon'ny commune Ambaikily porofony zany ny fifidianana rehetra zay nolalovatsika indrindra fa ny présidentielle farany teo na tamin'ny fihodirana voalohany na tamin'ny fihodirana faharoa dia ny candidat team no nitarika ao anatin'ny commune Ambaikily. Zany hoe raha commune Ambaikily no nifidin'ny filoha-pirenena dia lany filoha-pirenena eo aminay ny team. Dia manoloana an'izay zany dia miteraka tahotra ho an'ny mpifaninana ka misy ny atao hoe toe-draharaha mafapana ao aminay dia mahakasika an'ilay resaka omby zay ravaina fotsiny zao ao Tanimeva amin'izao fotoana zao io zay mahakasika anay satria anay le omby any fianakavianay dia io no atao antony anenjehana ny tenako amoronana hevitra maro samihafa mba hisakana anahy tsy hanao an'le campagne zany mandritra ny fotoany fampilezakevitra. Tena zay mihitsy manoloana an'le tetika maro samihafa anenjehana anay satria raha ny fanenjehana mitranga amin'izao fotoana zao zany dia tsy misy taratasy avy agny fitsarana, tsisy dossier mahakasika anay fa dia resaka noely hoe ireo miaramila mpampandritany zay manao ny asany agny amin'izao fotoana zao dia agnisan'ny olo enjehiny zahay. Zay zany ahely agny amin'ny vahoaka mpanaraka anay mba hahatonga ny vahoaka ho kivy ary misy mihitsy zany filazana fa tsy afaka hirotsaka tsony efa gadra hono aty Antananarivo aty nefa zavatra hafa diako aty efa agny tsy afahy hono hoe zany dia efa andrisan'ny zavatra miteraka fizarazaran-kevitra eo amin'ilay vahoaka mpanaraka anay zany agnatoerana ka heverinay fa zavatra tsy tokony ho atao amin'ity firenenantsika ty zany fa zay nomeny lalàna fahafahana hirotsaka dia avela hirotsaka malalaka avela hitovy ny herijika eo amin'ny candidat tsirairay. Fa araka ny efa fanarakao isan'andro atao anatin'ny fampalalam-baovao eto amin'ny MBS dia misy ny fampahafantarana an'ireo candidat izay atolotry ny antoko tiako Madagasikara amin'izao fiomanana ho amin'ny fifidianana kominaly izao. Ireo ben'ny tanàna moa no ampahafantarana aminao andeha rahantsika indray iza no ben'ny tanàna aiza ny commune izay misy an'izany. Empolo sy telonjato ireo candidat ben'ny tanàna tiako i Madagasikara manomboka miatrika fiofanana miaraka amin'ny filoha nasionalin'ny antoko Marc Ravalomanana izy ireo. Fifidianana manakaiky ny vahoaka ny fifidianana ben'ny tanàna ka zava-dehibe ny fahafehezana ny fitantanana sy ny fitarihan'olona na ny leadership. Gérard Herzomalala akadin'Andriana Varadrano, Lazasoa Rakotondranaivo Ambotra Biby Varadrano, Patrick Ramiaramanana Ambomalaza Varadrano, Raobelina Raparivo Anosy Avaratra Varadrano, Mananjoelina Ranaivoson Manandrina Varadrano, Toky Rakotondrazaka Talata amin'ny Volonondry Varadrano, Norbertin Ralambo Manana Sabotsinamehana Varadrano, Willy Ramanandraibe Masindrano Varadrano, Oly Ambohimangarova Varadrano, Nantenaina Ambohimanambola Varadrano, Richard Andriamanantena Viliazo Varadrano, Hajarawely Arson Anjevagara Varadrano, Jimmy Alasora Varadrano. Ambelantsika eo ny lafiny politika fa hikoragna raha hafatsika anatin'ireto vaovao manaraka ireto. Ny teny amin'ny ivitoerana imedia eny Tsiadana izay mampiofana momba ny serasera sy ny fanaovan-gazety indray no nandray ny hetsika izay nokarakarainy ny fikambanan'ny mpanano gazety vehivavy eto Madagasikara. Niompana indrindra tamin'ny fifampizarana traikefa no tena nanamarika an'ity hetsika andiany fahatelo ity izay tohanan'ny AFT Arabola. Miradora Benjamina sy Mathieu Prince no teny antoerana. Manana anjara andraikitra amin'ny famolavolana olo-pirenena vanina ny vehivavy mpanao gazety. Tsy amin'ny resaka lahatsoratra na ny fanatanterahana ny asa ihany zany, fa eo ihany koa ny fizarana ny trakefany amin'ny manodidina azy, indrindra fa ireo tanora izay misehatra amin'ny asan'ny serasera sy ny asa fanaovan-gazety. Ny vehivavy mpanao gazety dia efa leader eo amin'ny sehatra misy anazy. Dia izay natonga anay femme journaliste mikarakara ity hetsika ity zany entinay anaovana fampizarana na partage ho an'ireo mpianatra izay mananeritreritra ny hiditra ao anatin'ity sehatra ny asa fanaovan-gazety ity hoe inona koa ankoatra mampanao gazety anazy no azo atao
rehefa ohatra ka hoe atao anatin'izany hoe femme journaliste zany hoe sady leader zany femme journaliste no mizara ihany koa nitrakefany amin'ny resaka fanabeazana olom-pirenena. Efa jato nisan'ireo vehivavy mpanao gazety izay mikambana ao amin'ny association des femmes journalistes amin'izao fotoana izao. Mikarakara hetsika eran'ireo ivotoerana izay mamola vola tanora hisehatra amin'ny asan-tserasera sy ny asa fanaovan-gazety izy ireo. Izay indrindra no nisafidianana ny loha hevitra hoe ny vehivavy mpanao gazety sy ny fitariana ary ny fanabeazana ny olom-pirenena. Ny safidy an'ireto institut ngeza ireto ny femme journaliste satria ry zareo zany no efa fantatra fa hiditra amin'ny sehatry ny asa afaka fotoana fohy dia tsara zany mba pahafantarina an zareo hoe inona ny miandry an'zareo eo amin'izay hoe eny am-panatanterahana ny asa izay mba hahafahany manapa-kevitra ny irosony na tsy irosony amin'ny asa amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety. Misokatra amin'ny rehetra ny fikambanan'ny vehivavy mpanao gazety. Ny zoma ho avy izao dia eny amin'ny Carleton nanosindray izy ireo no hifampitoana amin'ireo mpisehatra ny fahasalamana. Fandeha rahantsika indray izao ny tatitra ny asa vita ny avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra nandritra ny tantana ny ben'ny tanàna Lalora Valomanana any izany ny eo amin'ny lafiny sosialy izay iandraikentan'ny dasina ny direction des affaires sociales no andesiny noro fitiavana amintsika indray. Sampandrara iray eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ny dasina ny direction des affaires sociales. Miasa ho an'ny mpona arakaiky indrindra ny vahoaka izy io satria misana ny lafiny sosialy eto an-drenivohitra. Raisy ny dasa an-tanana ny tantsorika ho an'ny traboina eny anivon'ny boriboritany enina, ny fampiofanana ireo vehivavy sahirana ary ny fampitaovana azy ireny. Miady amin'ny herisetra-pazon'ny vehivavy sy ny ankizy ihany koa ny dasa eny anivon'ny commune. Ny taona 724 fianakaviana sahirana mahatratra 100 no nahazo fanohanana ara-pitaovana sy sakafo. Zazakely mihoatra ny 700 no novatsiana famenoran-tsakafo tamin'ny alalan'ny kobahaina. Zaza marofo misa 100 no tafaverina an-tsekoly teny amin'ny ambaratonga fototra. Tsy adino ihany koa ny nanome fampianarana ho an'ny raim-pianakaviana misa 30 iadina amin'ny herisetra-panjon'ny vehivavy. Anisan'ny songadina tamin'ny taona 724 iny ny fiparitany valanaretina pesta izay nandraisan'ny commune fepetra entitra. Avokany tokatrano 20 sy zazalatsaka ny 20 taona misa 30 no nomena fiofanana manokana sy nentanina tamin'ny ady amin'ny pesta teto an-drenivohitra. Ireo no santionany tamin'ny asa vitany dasa teo ambany fitantanany ben'ny tanàna Lalora Valomanana nahazo tombony vahoaka sahirana noho ny asan'ny fiadidin'ny tanàna Antananarivo. Lafiny sosialy dia mitaraina ireo mpivarotra eny amoron'arabe any amin'ny faritra Analamahitsy iny no ny fisian'ny vovoka na ny jofo izay manadary mandritra ny fotoana izay anamboarana ny lalana eny antoerany vokatra izay fanamboaran-dalana izay raha teo no miteraka n'izany vovoka tsy laitra izany. Noro fitiavana sy Manora Andriamalala. Mitaraina ireo mpivarotra eny Analamahitsy indrindra ireo mpanao hotely ireo mpivarotra sakafo vokatry ny fiparitany vovoka eny amin'ny arabe. Miparitaka eny amin'ny tsenan'izy ireo avokoa ny vovoka vokany mihena ny mpanjifa. Ny fiantraikan'le vovoka zany manidina aty amin'le sakafo le izy. Tsara le zavatra ataony mba hampiala amin'le embouteillage fa ny angatahanay zany mba hoe tondrahana rano matetitetika le lalana. Dia amin'izay tsy dia miakatra be le vovoka. Dia androany izay vao niainan'le izy. Ny vovoka dia mivovoka mamovoka le izy. Tsy maintsy hoe makaty amin'ny sakafo zany fa mila saromana ny sakafo, mila atao ilainao zany mila manadio foana. Le izy lasa miditra mankaty aminay daholo le vovoka le mandoto le sakafonay. Izay tsara eto miezaka manondraka foana rehefa tandro dia tondrahana. Fa miditra be tsinona le vovoka miditra atao aminay daholo. Iasana le zany mba ho vita vetivety fa tena misy fiantraika be aminay na le client lasa mialaala le satria manjofo. Eo amin'ny resaka fahasalamana misy ihany koa satria raha sepitra le vovoka dia mivoan'ny sery. Etaetan'ireo mpivarotra araka izany ny anafainganana ny asa manoloana izao zava-misy izao.
Efa matetika pitranga ny resaka fisolokiana asaingy misy eo amin'ny endriny maromaro izany ary miovatra ny endrika izany raha ny zavanisy tamin'ny farany teo zao tamin'ny 5 volana Oktobra dia pastera raiky no tratra nanao an'izany fisolokiana izany ary efa voasambotra ny mpitandro ny filaminana. Ny andindin'izay tateriny Jessica Miray. Toy izao indray ny trangana azo ny ramatoa lehibena fiangonana zandriny iray ny volana septambra lasa teo. Nisy rarahana voasaringotra ity ramatoa lehibena fiangonana iray ity teny amin'ny sampandrara miady amin'ny kolikoly. Nisy lehilahy iray nanantona azy antsokosoko avy eo ka nilaza fa manana toerana ambony eo amin'ny firenena ary vonona ny amany olana ity ramatoa mpitondra fiangonana zandriny ity. Nilaza ihany koa ity lehilahy ity fa mahafantatra olona ambony amin'ny sehatra maro isan-karazany ary nanonona anaran'olona mihitsy azy. Nanamafy hatrany ity lehilahy ity fa mba amahana ny olana dia mila manome vola ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny misahan'ilay dossier. Taorian'ny fifandresen-dahatra sy ny adi-hevitra ary dia nilaza ity lehilahy fa vola mitentina 20 tapitrisa ariary no ilainy ho fahalalam-pomba sy ho zaraina amin'ireo izay lazainy fa olona ambony fantany. Omena azy ny 4 Oktobra io vola io. Ny tantara tamin'ny fianakaviany ity ramatoa mpitondra fiangonana ka mailo avy hatrany ary nampandreny polisy ekonomika eo Anosy. Tonga ary ny fotoana ny fanomezana, izany hoe ny 4 Oktobra lasa teo. Raikitra ary fa eo Anosy no ifanolorana ny vola. Polisy avy hatrany no tonga ny fanome fotoana tamin'ity lehilahy ny maraina ny 4 Oktobra. Roalahy ny voasambotra teo no eo. Lehilahy iray hafa sy vehivavy iray hafa kosa no voasambotra teny tsara lalàna ny harivan'io andro ihany. Ny 5 Oktobra kosa dia lehilahy hafa iray indray no voasambotra teny Itosy izay pastera. Ity farany no isan'ny tompon'antoka tamin'ny fisolokiana. Nandritra ny fanadihadiana natao dia fantatra fa mpivavaka tao amin'ilay fiangonana no tarihin'ilay ramatoa avokoa ny ankamaroany ireto mpisoloky ireto izay misy rompihavanana ihany koa. Fa mitohy ny fanamboaran-dalana eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao, araka izany dia misy ihany koa ny lalana tapaka amina faritra vitsivitsy. Ampahafantariny ny Germain Menjanary amintsika anatin'ity fanadidina ity ny fanambarana izay nataony avy eo anivon'ny fiadidiana ny commune Antananarivo renivohitra. Ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo dia mampandre ny besin'ny maro indrindra ireo mpampiasa ny lalana fa mba ampizotra tsara ny asa fanamboaran-dalana izay ataon'ny orinasa Kolas dia arindra toy izao manaraka izao ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka. Voarara ho an'ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka ny ampahany amin'ny lalana PK 1+500 andravoangy ambony sy ny PK 1+800 andravoangy ambany ny alakamisy 7 ny volana Oktobra ka hatramin'ny 20 ny volana Oktobra taona 2024 ity. Ireo fiara te hiazo makany ampandrana dia mandray avy hatrany andravoangy ambony, ankady tapaka, ankady fotsy, station sel, sampanana ambodivona, andravoangy ambany na andravoangy ambony, tsy azo tafo, behoririka, andravoangy ambany. Koa ilazana ny tsirairay mba anaraka ny toromarika omeny ny tompona andraikitry ny filaminana sy ny fandrindrana ny fifamoivoizana eny antoerana. Araka ny efa fantatratsika moa isaka ny robia karan'izao dia misy an'ilay vavalatsaka izay arahantsika tao anatin'ny fampiralamba vao. Ino koa ny raha andesy ny hery amintsika anatin'izany vavalatsaka izany? Andao arahantsika. Koko daholo indray kokoa zay satria tsika lasa limpandrosoana, lipivoarana dia ndraindray very le sotoavana mamalagasy hoe salama tompoko, tsara avy, ohatran'izay. Fa dia antenany hoe samy tsara ndretrarehetra atao anatin'ny fandarana vavalatsaka. Miresaka hoe tanora sika, tanora no avy firenena. Tanora nefa tsy dia tena mampiasa an'ireny fiteny ireny intsony fa izy rehefa mifankahita dia hoe kaizakaiza, inona malaza, ahoana ny fandehany, dia avy eo sasa mamaly hoe bankalina ny fandehany. Fa dia ny teny tiana tsipy dia hoe nisy toe-javatra iray izy ity nambarana namantsika hoe ary tamin'ny andro 7 dia hitany fantsefitra ny lampy deposy tamin'ny andro mazava dia tonga izy namorona ny labsi amin'ny andro alina. Ary rehefa hita ny fahatsara izany dia nampiasainy tao an-tsekoly
zay indray fandarana androany mankasitraka mankatelina anao naritra anjeratra amin'ny farany veloma tompoko. dia iny ihany koa no andesintsika mamarana ny vaovao tamin'ny tiany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Amaray matinalika rahan'izao koa ny fotoanantsika eto miaraka aminakay foana samy tsara tompoko lay sy tompoko vavy.